Mitondra ny teny fiarabana tokolasy sy topoavy ho anao mpanaraka ny fandarina zany malaza amin'izao alina izao indray. Ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana no hitondrantsika lafim-panazavana satria dia saika ho isan'andro dia are amin'ny tambajotra sosialy hita ihany koa ary voaray ny fampahalalam-baovao samihafa amin'ny aino aman-jery izay hita isan'andro ny fisian'ny fanafiana amin'ny tapediana sy ny fanafiana andian-jiolahy sy andian-dahalo amina tanàna marobe na ambanivohitra na andrenivohitra. Ary raha tamin'ity androany ity fotsiny dia teny amin'ny faritra izay misy ny be petsena indrindra dia teny Beorika teny dia nisy fanafian-jolahy izay natao tamina tovolahy iray manao asa fifanakalozam-bola izay teny amin'ny faritra Beorika ho isika ka nitifirany reto jiolahy an'ilay tovolahy ary maty sy tra-drano. Eny amin'iny avaratra tany Moriny ihany koa tamin'ity androany ity dia nisy fanenjehan'ny jiolahy nataony mitandro filaminana teny avaratra Tanimora. Tamin'ity androany ity ihany koa ny nitrangan'izany. Mazava ho azy fa mitondra basy ireo jiolahy. Tsy voasambany nandrenesana izany ny amin'ny hoe fanafiana Casse-Point tahaka izay seho tany Akadindramamy dia tsy Ambodiny Sotra na tany Nosy be, ny fanafiana épicerie na grossiste teny Akadindratombo teny, teny Namotana teny, tamina toerana maro samihafa manodidina Antananarivo renivohitra izany. Ary raha miala kely indray dia mahoraka amin'izany ny eny Mahitsy, mahoraka amin'izany ihany koa ny eny amin'ny faritra Avaradrano eny, ny eny Atsimondrano izay midadasika tokoa ariary amin'ny fanafiana amin'ny tapediana ataon'ireo jiolahy izany. Ny any ambanivohitra moa dia saika ohatran'ny hoe tany lavitra andrina ary mahoraka amin'ireny ny any Anjorobe tsara tanàna, ny aty ambadika Modra Atrimo aty ary any amin'iny lalam-pirenena indrindra amin'ireny lalam-pirenena voalohany sy aty amin'ny lalam-pirenena fafito. Fa manomboka mahazovana ny fanafiana amin'ny tapediana ary ny fangalarana entana any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Amin'ny ankapobeny izany dia tsy mifidy toerana intsony tahaka ny mahazatra hoe kizikizina tany mangingina na toerana sarodalana no hanafian'ireo dahalo na jiolahy, fa na tanàn-dehibe aza atoandro be nanahary ifamezivezen'ny olona dia misy izany fanafiana amin'ny tapediana izany. Misy ihany koa ny kidina pinina izay ataon'ny malagasy amin'ny malagasy na ataon'ny malagasy amin'ireo vahiny sendra mandalo, ary misy ihany koa fandratrana na famonoana vahiny sendra mandalo ho an'ny manodidina ny renivohitra izany. Tsy milamina ny tanàna ary tsy mbola ahitana vahaolana hatretony amin'ny hoe ahoana ny fehezana tsy fandriam-pahalemana. Ny fanambarana izay nataon'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena izay noraisina tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray dia atao tahaka ny manam-porofo ny amin'ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana teto Madagasikara. Fandraso aloha hoenontsika ao anatin'ny minitra telo ny fanazavana izay nentin'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena fa nanomboka tamin'ny taona 1992 tany ho any hoy izy no ny tena niparitahan'ny fitaovam-piadiana ary nisy izay fahafatesana maro izay ka manodidina any amin'ny 700 sy arivo any ho any no maty vokatr'izay fitaovam-piadiana mahery vaika izay miparitaka izay. Ka ny tompon'omby ireo olona any ambanivohitra sy ireo azo heverina fa olon-tsotra no niaran'izany faharatrana na fahavoazana na fahafatesana ny amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika izany. Fandao aloha hoenontsika ny fanazavana sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena dia verina ao anaty adefitra isika. À partir ny 2016 makaty 2016 zany za commandant seran'ny Fianaratsoa, fantatrareo tsara. Commandant Serany Thomasina rehefa avy eo dia chef d'état-major rehefa avy eo. Ajanoko ty saiky ty. 1880 ny olona maty. Inona daholo ny karazan'ny olona maty? Tompon'omby aloha satria resaka halatr'omby io. Faharoan'izay ny olona tanàna, mety quartier mobile, mety mpanaradia, mety ihany koa mpitandro filaminana. Zany hoe rehetrarehetra zany. Ny matin'ny halatr'omby zay teneniko zay sy ny acte de banditisme 1880 personnes. Raha manao comparaison tsika ny phénomène djihadiste ao amin'ny Sahel 600 eo ny olona maty en 3 ans. Dia ataovinareo ny comparaison. Omeko anarana basy ianareo dia tadidio tsara tandremo resa dia ovana fa ity zavatra teneniko ity ananako donné, ananako expérience satria asa nataoko tany Fianaratsoa. Anaran'le basy voalohany Dominion Arms Grizzly Mag. Meko anareo fandratana azy rehefa avy. Dominion Arms Grizzly Mag. Fusil à pompe izy io misy chargeur.
dia ny anankiray faharoa Dominion Cougar fusil à pompe ihany koa. Ny origine ny azo jerena izany manao azy tsy aveto io fa io basy io troisième catégorie zany hoe azon'olona rehetra ampiasaina araky ny io lalàna io raha mangataka ianao fa zao tsisy traçabilité io basy io fa niditra ntsokosoko teto mafy be ty teneniko ty tsy maninona indray raha dikanareo vilany fa raha miteny hoe niditra ntsokosoko a misy fotoana natratrarana an'izany misy vanim-potoana sy olona sy tomobile natratrarana an'izany fa raha mividy basy ianao any an-dafy ohatra hoe Baikal vente libre izy any misy facture zany rehefa ody ty Madagasikara anao tazominy douane io basy io de alainao ny autorisation d'achat anao hoentinao de mandoa douane anao de hoentinao lizy zavatra mitrangatsy zay vidina le basy de ampidirina tsokosoko de apetraka quelque part de mangataka taratasy eo ny tiako atongavana ny tompona ndraikitra rehetrarehetra anatiny zay conjugaison manomboka am'zay de tokony hiala am'izay hoe ny basy miditra ntsokosoko tsy tokony amena taratasy fa fandikan-dalàna zany izy ampanome taratasy manomboka any amin'ny district jusqu'à ty amin'ny faritany zay ny circule taratasy le olona mangataka fa tokony amenao ve izy basy ny raha tsisy facture tsy fantatra ny dirany teto zay le reo Dominion Arms Grizzly Mag reo sy le Dominion Cougar faharoa mankanesana reo any amin'ny rang tsy mivarotra ny basy io ny rang fa manina ry basy io eto amintsika mahazo taratasy raha iny fanazavana iny dia mametraka tsara ny amin'ny hoe misy fitaovam-piadina tafiditra tsokosoko eto Madagasikara ary no amafisiny ny seg ny amin'ny hoe nanomboka taty amin'ny 4 taty ka hatramin'izao itenenantsika izao ary efa fatapatatra ireo marika an'ireo fitaovam-piadina ary antsokosoko hoy ny seg ary rehefa tonga eto atoerana zany dia ny rafim-panjakaneny fotony no mamevana amin'ny alalan'ny fanomezana taratasy azy ireny kanefa na ny fitandronan'ny filaminana aza dia azo lazaina fa sarosarotra ihany ny amin'ny fomba fampiasana an'ireo fitaovan'ireny na ny neuron izay mpivarotra bala na fitaovam-piadina tokony ho ampiasainy rehetra aza dia tsy mivarotra zany fitaovam-piadina zay nambaran'ny seg izany dikan'izany ahoana moa no atafidiran'ireny fitaovam-piadina ireny eto Madagasikara raha tsisy mampiditra ary ahoana ny atongavan'izy ireny eny ampelantanany dalo na ny jola raha tsy misy mivarotra akoatry ny hoe ny mpitandro filaminana ihany koa dia mety manao trafikana fitaovam-piadina io raha io no nahitany mahery lanto manandafy loza ary nidirana imponja satria izy nanebaka ny amin'ny hoe misy trafikana bala eto ny bala tsy azo ampiasaina raha tsisy fitaovam-piadina noho izany mifandray ihany lafinjavatra tahaka izany ny amin'ny hoe raha misy ny fitaovam-piadina misy ny bala kanefa tsy maintsy mifanaraka n'ilay fitaovam-piadina ampiasaina ny bala zay varotany etsero ary tsy varovarotana tahaka ny anany eny an-tsena na mofogasy akory ny bala sy ny fitaovam-piadina fa misy ny taratasy ary misy voasokajy ny amin'ny sokajy voaloha sokajy faharoa sokajy fahatelo sy ireo tena azony rehetra ampiasaina tazomina isan-tokantrano zay vao ahazona taratasy izany fa maninona nefa no miparitaka ny fitaovam-piadina mahery vaika misy antony zany lafinjavatra rehetra zany amin'ny ankapobeny rehefa misy ny crise politika dia ny fitaovam-piadina zay ampiasain'ny fanjakana no mivoaka satria misy ny olana hateraky ny fifanandrinana eo amin'izay crise politika zay nitrangana izany ny taona 2024 fa tafaverina ndakazery ihany ny akamaroan'ireo fitaovam-piadina taty aoriana zay nanaovana fanisana ary nangatahana famerenana zany teo amin'ireo mpifanandrina rehefa nisy faharesena taty amin'ny ankilany taty amin'ny 2022 dia nitrangana izany ihany koa ary indrindra ny nahoraka dia taty amin'ny taona 2024 ny hoe misy fitaovam-piadina niditra tsokosoko teto Madagasikara no amafisy ministra ny fiarovam-pirenena tamin'ny fotoan'andro izany satria na izy tompon'andraikitra aza dia tsy nandalo maso ny commande ahafahana manafatra izany fitaovam-piadina izany ary nentina tao anatin'ny filahakevitry ministra izany saingy tsy nirarahina taty amin'ny taona 2024 taty rehefa niova ny gouvernemanta zay fantatsika fa gouvernemanta ny firaisan-kinam-pirenena hanomanina ny fifidianana filoham-pirenena hiatrehany 2024 efa nanao fanadihadiana momba ny fitaovam-piadina nampidirina tsokosoko teto Madagasikara ny teo anivon'ny anteny Merandolona ny tarihany ngia
rivorakoto vao fony izy ny tatana zany anteny merandolo zany ary nisy voamerana tsangana momba izany mba hikaroana marina momba reo fitaovam-piadinana zay nampidirina tsokisoko teto Madagasikara ireo. Saingy ninina ny sarotsaroana izany na de efa nahitam-baly ny aza sy nahazona fanadihadiana tamin'ireo tompona andraikitra tamin'ny fotoana ny gouvernement ny 2024. Ny ministra ny fiarovam-pirenena ny tenivon'ny Ladoany zay ahafahana manamarina lafin-javatra tahaka izao sy ny fomba nampidirana azy teto Madagasikara. Tokony fongariny reny fanadihadiana reny ahafahana mamantatra ny amin'ny hoe fahinana tokoa moa no antony nampidirina fitaovam-piadina antsokisoko 2024 mety azo antoka de hoe mety hiatrehana ny crise post-électorale 2018-2019 fa reny fitaovam-piadina reny avy eo nakaiza niditra any an-dakazera ve ary raha tsy niditra any an-dakazera iza no nizaraina sy nanam-paritahana n'izany fitaovam-piadina zany de mbola azo apetraka zany fanontaniana zany fa ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao ary raha ny nambarany seky teo dia mampankoritsina ny mahenony amina hoe raha ny antotanisa any amin'ny faritra Sahel zay aty Afrika de eninjato any hoany no maty amin'ny fitaovam-piadina mahery vaika ao anatin'ny 3 taona. Ny Etsikity Amanarivony no maty. Ka ny zava-misy ankehitriny ary ny fahasahin'ny Jiolara moa any Tomasina amin'ny fanandrina ampitandreo filaminana ary manao publication amin'ny tambajotra sosialy dia mampanabe ny any ny aminy hoe tsy olon-tsotra tsy manana fahefana ary tsy olon-tsotra zay tsy manam-bola ary tsy olon-tsotra zay tsy mahavita manangana réseau na tambajotra koa ny varotra fitaovam-piadina na bala fa tsy maintsy matretre olona manana andraikitra lehibe zany ary olona manam-bola olona manana tombotsoa ihany koa amin'ny siny zay mety hoe fanafiana tampiadina na fanaovana asan-jiolahy zany. Tsy maintsy ny fanjakana no mamantatra izany ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana ny fitsarana ary eo ihany koa ny ministera ny ati-tany sy ireo zay manana zay antotanisa mahakasika itony fitaovam-piadina sy ny fidirana sy ny fanodinana azy amin'ny alalan'ny taratasy na fanadiovana azy amin'ny alalan'ny taratasy mihodina eny amin'ny distrika sy makany amin'ny faritany. Tokony anokafanadevitra zany satria lasa vonomoka ho an'ny malagasy tsisy mpiaro ny resaka fiparitahan'ny fitaovam-piadina eto Madagasikara. Ary lasa eny am-pelantanana zay tsy tokony hitazona azy ny fitaovam-piadina ka mamono ny mpiray-tanindrazana. Ny tranga hitantsika androany na teny avaritra Tamora na teny Beroika na ny Omaly na ny Fakomaly na ny Atramizay tao anatin'ny taona vitsivitsy dia tokony ahatonga saina ny rehetra ny amin'ny hoe efa zany zava-misy tsy milamina ny tany ary midika izany fa faharefon'ny fanjakana amin'ny ankapobeny satria ny fitaovam-piadina de tokony fanjakana no mahay mifehy izany fa tsy sanatra izany akory ny tsy miankina. Andraikitra ny fanjakana zany ary tsy tokony hanliana andraikitra any amin'ny hafa fa tokony hijoroana izy ireo. Izany no nitondrantsika an'izany ahadevitra izany amin'ity androany mamaraparana ny taona 2024 ity satria nilatsaka ny raha nandrika ny raha tamina faritra sasatsasany zay tatoato noho izay fiparitahana fitaovam-piadina teto Madagasikara izay. De samy maniry ny rehetra ny amin'ny hoe tokony mba hifaranatreo zany ary haka ny andraikitra ny fitandrona ny filaminana mba tsy hanenjika ny anivon'ny fanoherana na izay tsy mitovy hevitra amin'izy ireo fa tena hanenjika ary hanao lahara-pahamehana ity asan-jahalo asan-jiolahy zay manepotra ny akabean'ny fiarahamonina eto Madagasikara ity. Zany zava-misy, zany malaza, saotra tompolahy, mpakasitraka tompo vavy.